feno fifaliana ny fo afaka miaona finaritra aminao indray a noho le fahasoavan'Andriamanitra zay tsy nalany ritra antsika mianakavy ary dia ao anatin'ilay loha FDP mahafinaritra mahaliana ary ankinanaina isika miainga atao amin'ny jaona 7:17 manao hoe ary izao no fiainana mandrakizay a dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay efa nirahinao maniry ampafantatra ny tenany amintsika i Jesosy a amin'ny alalana sary anohatra isan-karazany mba ho takatsika ny tena hevitra zany hoe mahafantatra azy izany eto indrindra isika miaraka amin'ny pasteur Andriaparatiana Fanera sady miaraba anao mpanaraka ny fandarina no mandray am-pifaliana ny pasteur any koa tonga soa indray ary dia maniry a hiaraka hijery ny sary vaovao indray ny onjy Jesosy ny tenany a ampahafantarany azy amintsika tsara ray avy pasteur miaraba namana dino ary manona ny fiatanany tompo aminao ihany koa efa sary maromaro no naseho antsika teto a any amin'ny 5 amin'ilay sary tiany Jesosy any ahonany tenany zany tsika androany a omenanao avy hatrany ny fitenenana eny azy 5 anehoany Jesosy na hoe ampahafantarany Jesosy ny tenany amintsika de le hoe izao ny fananganana ny maty sy fiainana Jaona 5:5 raha fitiantsika zany zay efatra voalohany zay dia ohatrohatran'izao ny hoe Jesosy no mofinainy i zany no manome antoka ny amin'ny fiainanao mofo fivelomana moa zany sisa hoe zavatra iainana zavatra ivelomana Jesosy no mofinaina zay mihinana ity mofo ity dia ho velona izy hozy Jesosy Kristy dia avy eo Jesosy no fahazavana satria miaino anatin'ny aizina izao tolo zao tafiditra teto amin'izao tontolo zao ny fahotana ary manjaka eto amin'izao tontolo zao le andrinan'ny maizina na hoe mpanjakan'izao famaizinana zao de devoly zany dia tiany Jesosy ianao mba iainao anatin'ny mazava zay lizy fa tsy ao anatin'ny maizina de izy ny fahazavana Jesosy ny fahazavana de miantso anao izy mba hanantona an'le mazava anaraka amin'ny mazava andeha amin'ny mazava de iainao anatin'ny mazava satria any amin'le Jerusalema vaovao tany vaovao lanitra vaovao zay tsika de tsy misy maizina intsony zay zany lizy dia tiany Jesosy tsika iainao anatin'izay mazava izay Jesosy ny fahazavana azy io namana dinao azo amafena koa le fahazavana tokana ihany fa tsisy hoe fahazavana be da be zay fa fahazavana tokana de tsy iza fa Jesosy no fahazavana de mila manantona an'io fahazavana io tsika de tsy iza fa Jesosy zany de miala amin'ny maizina fahatelo de hoe Jesosy ny vavahady satria ny faniriany Jesosy ny fikasan'i Jesosy atsika rehetra dia ny ho tafavelona indray ao ambala zay le izy dia mba hafana miditra ao ambala dia Jesosy ny vavahady misy vavahady idirana Jesosy le vavahady tokana le vavahady de tsy iza fa Jesosy amin'ny alalan'io vavahady io no hafana miditra ao amin'ilay tanàna zay nomany Jesosy de Jesosy zany le idirantsika zay le hoe tsy misy tonga any amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako ho Jesosy Kristy dia miditra indray le fahaefatra hoe Jesosy no mpiandry tsara satria tsika zany ny olombelona dia nanota dia tahaka ny ondrinany izy izy ny voalazany Petera 1:2 tsika rehetrarehetra tahaka ny ondrinany dia Jesosy no mpiandry ondry tsara dia zay manangona ny ondry mba ho tafaverina indray ao ambala ka ho lasa andiany ray izy rehetra ny vakitsika atao amin'ny Jaona 10 sady ray ny mpiandro sady ray ny mpiandry de izy ny mpiandry tsara tamin'ny fandarantsika fara moa namana dinao de hoe misy mpiandry hafa ihany koa zay tsy azo antoka satria zavatra hafa no ataon'ireo mpiandrondro moa zany na hoe mpitarika hafa ireo tsy taka an'le mpiandry tsara de tsy iza fa Jesosy Kristy zany zay raha fitiana zany izy dia misy an'ity tokosy andinity namana dinao vakitsika Luka 10:14 Luka 10:14 iza moa ny olona aminareo zay manana ondry 100 ka very ny anankiray no tsy mandao ny 7 ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy zay le tapany farany no andeha raha tsika hoe
mitady lay very le ondry very mandra-pahitany azy mandra-pahitany azy zay le hoe sitrapon'Andriamanitra amin'ny Jaona 4:9-10 ny sitrapony raiko hoy Jesosy sitrapony zay naniraka de ny tsy amelako isy very io manamafy an'izay mitady an'ilay very Jesosy mimpiandry tsara de mitady an'lay ondry very izy mandra-pahitany azy tsy amelany Jesosy raha tsy hita lay ondry very dikan'izay naminadinao de hoe ny planin'Andriamanitra de ny tsy averin'ny olona rehetrarehetra io manamafy an'izay mandra-pahitany azy tena manao fomba rehetra mihitsy Andriamanitra mba hamonjena ny olona rehetra zany ka raha ohatra hoe very zany zao hoe le olona le ondry zany very de tsy nohony am'le mpiandry fa nohony am'le ondry satria io ny tena Andriamanitra milaza hoe mitady an'le very Jesosy le mpiandry tsara mandra-pahitany azy izy mandra-pahitany azy dia manamafy an'izay ihany koa zany ny eo amin'ny Deutéronomie 7:10 hoe ny planin'Andriamanitra ny amintsika io anie ry havana malala dia ny hananatsika fiainana mandrakizay hatrany ampiandohana mihitsy zay le hoe izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ahoana izy amin'ny Deutéronomie 7:10 Deutéronomie 7:10 miantso ny lanitra sy ny tany aho anio vavolombelona aminareo fa efa nataoko an'loanao ny fiainana sy ny fanozonana koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao de mazava ny ten'Andriamanitra efa nataoko an'loanao ny fiainana sy ny fahafatesana ny fitahiana sy ny fanozonana fiainana sy ny fahafatesana ny fitahiana sy ny fanozonana de miteny Andriamanitra hoe mifidiana ny fiainana ianao mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao fidio le fiainana aza mifidy ny fahafatesana fa fidio ny fiainana de ho velona ianao zay mihitsy ny tena sitrapon'Andriamanitra trany amboalohany namana teno de ny ahavelona atsika olombelona tompoko de zay ne le zavatra tiany atsika io hoe ahoana ny atateraka an'izay ten'Andriamanitra zay eo amin'ny fiainatsika ankehitriny de io le nijerevantsika io Jesosy mofinainy Jesosy no fahazavana Jesosy no vavahady Jesosy no mpiandry tsara mba hatateraka an'io hoe mba ho velona ianao de fidio ny fiainana mba ho velona ianao kanefa inona zavatra nyseho ao amin'ny Genesis Genesis 2:7 inona ny zavatra nyseho Genesis 2:7 ary nampaniriany Jehovah Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra zay mahateza sady tsara ho fihinana ary ny hazo naina teo voan'ny sa sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy zay asa tino ry havana malala fa ny hazo teo voan'ny sa de hazo anankiroa fa tsy hazo anankiray hazo anankiroa voalazany Genesis 2:7 dia ny hazo naina sy ny hazo fahalalana tsara sy ny ratsy zay manamafy namafisin'ilay Deutéronomie 7:10 hoe nataoko teo an'loanao tany edena ane de efa nataon'Andriamanitra teo an'loan'ny olombelona ny fiainana sy ny fahafatesana ny hazo naina manome fiainana ny fahalalana tsara ny hazo fahalalana tsara sy ny ratsy manome fahafatesana raha mihinana an'io ianao le hazo fahalalana tsara sy ny ratsy hoy Andriamanitra de ho faty ianao fa fidio le fiainana aza mihinana an'ity fa fidio le fiainana le hazonaina de ho velona ianao zay ne le izy fa ny zavatra nyseho tompoko haitsika ny tantara ny fidy ny fahafatesana ny olombelona mampalahelo ny fidy ny fahafatesana ny olombelona afaka ny fidy tsara ny fiainana ny olombelona tany edeny ny fidy le fiainana fa ny fidy ny fahafatesana izy de rehefa ny fidy ny fahafatesana izy de voalazany ten'Andriamanitra fa voaraoka izy noroahina niala tao amin'ny sa ny olombelona dia nasiana anjely niambina ny lalana makany amin'ny hazonaina makany amin'le fiainana nasiana lala anjely niambina le lalana makany amin'le fiainana
de tsy afaka makany amin'ny fiainana ntsony le olombelona de jereo fitiavan'andriamanitra eto le izy namanateo mivelona am'izay le afatra nyjereo atsika jesosy ny vavahady izy no idirany olona makany am'le fiainana rehefa noroahina ny olombelona de tsy afaka miverina makany am'le fiainana ntsony fa noho ny fitiavan'andriamanitra de jesosy no vavahady de amin'ny alalan'i jesosy no idirandray na iverenan'ny olona ndray any am'le fiainana mahafinaritra le izy zay le toejavatra anyseho jaona toko fahasivy toko fahafolady fahasivy milaza zay fa satria efa nifidy ny fahafatesana ny olombelona zany dia voalazany ten'andriamanitra samy efa nanota izy rehetra ary efa samy efa nanota ny olona rehetra de sisy reo manatoko fahatelo de fahatelo ambyroapolo inona mivokana fahafatesana no tambony ota zay fahafatesana no tambony ota ary ny tena loza namanadinao dia ao am'le jaona voalohany toko fahatelo andihy fahavalo jaona voalohany toko fahatelo ny andinin'ny fahavalo zao ny vakiny teny izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany izao no nisehon'ny zanak'andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly io tena zava-doza eo ihany le hoe nifidiny fahafatesana ny olombelona dia nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana fa ny tena loza de le jaona voalohany toko fahatelo andihy fahavalo zay manota de avy amin'ny devoly avy amin'ny devoly zay manota de avy amin'ny devoly tena sarotra ane izy io hoe ary lay famonjena zay nataon'i jesosy namanadinao tena ataontsika hoe mission impossible angamba filaza anazy mahazatra mo za fa tena zavatra tsy azo takarina mihitsy ny planiny famonjena nanavotan'andriamanitra ny olombelona tao anatin'ny fahotana zio avy amin'ny devoly lasa zanak'andriamanitra lay olombelona zay lasa avy amin'ny devoly de tonga zanak'andriamanitra tamin'ny alalan'i jesosy zay ny tena mahazava-dehibe amin'ny planiny ty famonjena ity de ndao idirantsika le hoe jesosy mifananganana maty ary ina moa zany tiano ambara am'izany de io tapany farany amin'ny ole jaona voalohany toko fahatelo andihy fahavalo de efa mampiditra sady de izy hoe izao izy nisehony zanak'andriamanitra dia ny handrava ny asany'izy ny asany devoly inona moa ny asany devoly jaona toko fefatra toko fahavalo andihy fefatra amby efapolo mpamon'olona zay le voalazanao ianareo izy teny jesosy izy io de ozy izy jesosy ianareo de avy amin'ny devoly rainareo izy dia mpamon'olona hatramin'ny taloha zay de mbola toizanao mantsy izy de mpamon'olona hatramin'ny taloha ary zay le tiany jesosy oravana zay le tiany jesosy oravana le asany devoly de tsy inona fa ny fahafatesana satria jesosy fiainana zay le jaona toko fa raiky amin'ny folo andihy fa dimy ambyroapolo izao ny fananganana ny maty sy fiainana fananganana ny maty sy fiainana devoly anefa mpamon'olona sady zay mpamon'olona hatramy voalohany fahafatesana mahafinaritra fahafatesana no tiany ho tanteraka eo amin'ny olombelona fahafatesana fa jesosy kosa fiainana zay no tiany jesosy iainan'ny olombelona mba hanana fiainana fa tsy maty hitanao eo am'izay namanadinao no mandiso lay teny satana tany edeny tamin'ny efa de ahoana izy izy tsy ho faty tsy akory ianareo deo sara ndraindray ma zany ryavana malaza somary ataontsika foniteny kely zay fanazava zay ndraindray zany tsika amin'ny alalan'io misy heviny maro zany avy amin'io teny satana io andriamanitra teny hoe faty ianareo raha mihinana an'io havoankazo io fa rehefa nresaka tamin'ny eva menarana devoly de ozy izy tsy ho faty tsy akory ianareo kanefa jaona toko fahavalo de miteny hoe izy de mpamon'olona hatramy voalohany menarana io devoly io mpamon'olona izy fa nyteny tamin'ny eva nefa tsy ho fatynareo ka tsy ho fatynareo
sy eo le fandrika be ary ny eo ambadika an'io dia mampiditra satana zany ny amin'ny tsy fahafatesan'ny fanahy zay ny le tiany atongavana e tsy fahafatesan'ny fanahy eny e mety ho faty ihany ny ara-nofony nofonareo ny vatanareo mety ho faty ihany araka le tenin'ny Andriamanitra fa tsy ho fatynareo e ny fananareo tsy ho faty fa mbola velona sy sisa le havana malala ndao mba fatatsika marina ny tena sitrapon'Andriamanitra raha mamon'olona no ataon'ny satana ny asany devoly eo amin'ny olombelona eto amin'izao tontolo izao mamon'olona izy iarahantsika mahitsy zany amin'izao zava-misy zao amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa ady loza sisisa renany ny fomba ampiasain'ny satana hamonoana olona tsara mba takatsika koa zany fa Jesosy kosa eo an-daniny zany manome fiainana satana mamon'olona miezaka mamon'olona arak'izay azony atao Jesosy manome fiainana de zay mle tenin'Andriamanitra am'lay Jaona 1:10 hoe izaho no fananganana maty sy fiainana amin'ny fomba ahoana ary no hanatanterahany Jesosy an'io teny io le hoe manome fiainana izy manome aina indray Jesosy zay mantsy zany le hoe manangana amin'ny maty mamelona indray de amin'ny Jaona 1:7 ndao mba afaka itsika kely Jaona 1:7 dia ny 5. Jaona 1:7 ka ny 5. Zao ny vaky ny teny ary fantatrareo fa izy no naseho hanaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy zay ny zava-dehibe tompo de tena le fototra mihitsy no vahany Jesosy inona moa le fototra le ota mihitsy satria zay le voalaza le Romana 7 fahafatesana ny tambony ota ny fahotana no natonga ny fahafatesana de Jesosy rehefa mamahan'le olona ny fahafatesana any amin'ny ota mihitsy izy any amin'le fototra no vahany tena any amin'le fototra fahotana io Jaona 1:7 izy no naseho hanaisotra ny ota le rasinina mihitsy le miteraka an'le fahafatesana mihitsy any no ravany Jesosy any fototra no ravany de le fahotana rehefa vovany fototra de vovany vokany de tsy na fa ny fahafatesana sady zay de ndao mba hidirantsika lalakely ary tanam-piandohana mantsy dia namolona ny olombelona Andriamanitra de voalaza amin'ny Genesis 2:7 fa vovotany namolon'Andriamanitra ny olombelona dia no fofoniny fofonaina mahavelona de tonga olombelona izy nasiny aina le vovotany de tonga olombelona sady zay ny afatra ampitena amin'iny namanadiny ao de tsotra ihany Andriamanitra dia mamelona zay Andriamanitra atranam-piandohana Andriamanitra dia mamelona atsika Andriamanitra de manome fiainana zay aina manome fiainana ho atsika Andriamanitra atranam-piandohana aza dino zany Andriamanitra tsy manala aina zany fa manome aina izy manome fiainana izy Jesosy ane miteny an'izany am'le Jaona 2:10 de milaza an'izany Jesosy ny tapany farany eo amin'io Jaona 2:10 io Jaona 2:10 ka ny 10 de zao ny vaky ny teny ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary andringana izaho avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be zay izaho avy hozy Jesosy izaho tonga mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be zay zany io lavana malala ary manamarina zany ny ten'Andriamanitra ny hoe Andriamanitra dia manome fiainana atranam-piandohana mamelona Andriamanitra fa tsy mamono Andriamanitra izy ny mamono satana mpamono olona sady zay fa Jesosy manangana izy mamelona izy manome fiainana izy manome aina izy zay no atongavan'i Jesosy mba hanana fiainana be dia be ozy izy ny ten'Andriamanitra ndao Ezekiel anie no vakitsika manamarina zany Ezekiel 2:7 avy eo 2:7 Ezekiel 2:7 ny 2:7 zao ny vaky ny teny
fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty hoe jehovah tompo koa mibeba ianareo mba ho velona. toko fahatelo amby telopolo andiny fa raika ambiny folo. Ezekela toko fahatelo amby telopolo de ny andiny fa raika ambiny folo. Manamafy an'le ty Andiny mitovy fa- am'teo le ty an'lisy fa somary raika ambiny ampiny folo. kely le fanazavana. Sitrako ny hafatesan'izay maty zay le voalazan'ny toko fahavalo ambiny folo koa mebeba mba ho velona ianareo. Zay le izy miala am'le fahotana zay zany le izy miala amin'ny fahotana satria ny ota no mahafaty ny ota no miteraka fahafatesana miala amin'io nareo ka mba ho velona fa tsy sitrako ny hafatesanareo. Zizy ny ten'Andriamanitra ndaova amafitsika zay amin'ny toko fahatelo amby telopolo na de fa raika ambiny folo. Ezekela toko fahatelo amby telopolo ny andiny fa raika ambiny folo. Lazao aminy hoe raha velona koa aho jehovah tompo de tsy sitrako ny fahafatesan'ny ratsy fanahy fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Miala amin'ny lalany ratsinareo fa nahoana moa no te ho faty ianareo ry taranak'Israely. Zay tena miantso mihitsy Andriamanitra miantso mihitsy miala amin'ny lalany ratsinareo miala amin'io faratsiana io miala amin'io fahotana zay mahatonga miteraka fahafatesana mitondra fahafatesana ho anareo io miala amin'io fahotana io nahoana moa no te ho faty ianareo. Zay le hoe efa nataoko teo anylohanao Ny fiainana sy ny fahafatesana sy ny fahafatesana. Tia ny fiainana Jesosy ny fiainana. mifidiana ny fiainana. Fahotana no tarika fahafatesana. Satana no nanotatra amin'ny voalohany, devoly nanotatra amin'ny voalohany. Zay manota avy amin'ny devoly. De ho sisa Andriamanitra efa nataoko anylohanao ny fiainana sy ny fahafatesana. Mifidiana ny fiainana. Jesosy le fiainana. Ary Jesosy de tonga handravany ny asan'ny devoly. Zay le izy raha mamon'olona ny asan'ity devoly ity mamon'olona Jesosy tonga hamelona anome aina hananga na amaty indray. Zay zany le toejavatra am'seo mahafinaritra le ten'Andriamanitra. Ary ndaotsika ka ohatra anankiray namana dino ao amin'ny baiboly maro eo olona zay natsanga Jesosy tamin'ny maty. Zay Lazarosy zanaky misy zanak'ilay vehivavy mpitondra tena anankiray zay lazana lay tokana de novelomin'i Jesosy. Satria fa andaotsika makotoky sy andinina anankiray eo amin'ny Jaona toko 5. Jaona toko 5 ny andiny 7 sy ny 8. Jaona toko 5 ka ny andininy 7 sy ny andininy 7. Zao ny vakany teny. Aza gaga amin'izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra ny ampasana ny feony de hivoaka izy izay manao ny tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana fa izay nanao ny ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Raisiko ilay tenin'Andriamanitra hoe avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra any ampasana ny inona ho zisy feony feoan Jesosy feoan Jesosy. De ny zavatra iseo rehefa mandre le feon Jesosy le olona any ampasana le maty zany de hivoaka izy de hitsangana izy ho velona indray izy. Izany ane zavatra efa nataon'i Jesosy fona izy tety ambony tany ry havana malala tamin'ny Lazarosy ny teny fotsiny ane Jesosy feon Jesosy no nanangana ny Lazarosy mivoa mivoaka Lazarosy rehefa niteny Jesosy. De ohatran'izay koa zanak'ilay vehivavy taonaina ry zatovo miarena. Zay teneny Jesosy niteny Jesosy ry zatovo miarena. Aika zany zay zavatra am'seo hoe miteny Jesosy de mandre ny feon Jesosy ny any ampasana de mitsangana izy velona indray izy. Zay manao tsara ho any amin'ny fiainana, zay manao ratsy ho any amin'ny fanamelohany. Iverenantsika zay amaranantsika an'ity fandaran'ity rehefa avy eo fandao toejavatra anankiray tsika namana tinao. Marka toko 7. Marka toko 7 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Marka toko 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5. Zao ny vakany teny. Ary niditra tao amin'ny sinagoga indray Jesosy ary nisy lehilahy anankiray maty-tanana teo. Ary nizaha taratra azy ny olona na hasitrana io amin'ny sabaty izy na tsy
mba hiampangany azy. De hoy Jesosy tamin'le lehilahy maty-tanana mitsangany atsy afovoany, ary koa izy tamin'ny olona, inona moa no mety atao amin'ny sabata, ny manao sova sa ny manao ratsy, ny mamonjy aina va sa ny mahafaty? Fa tsy netiny teny ny olona. Ary noho nijerijery azy tamin'ny fahatezerana izy, sady nalahelo noho ny amafiny fony, de hoy izy tamin'ra lehilahy, ainjiro ny tananao, de nainjiny ka sitrana ny tanany. Mahafinaritra ny ten'Andriamanitra. Miresaka atsika ny am'le hoe Jesosy no fananganana ny maty sy fiainana. Ny fahazahoantsika azy na araka ny mahazatra namanadinao de hoe maty, olona maty mihitsy zany. No hoe voalaza amin'ny Joana 1:12 hoe olona maty dia velomy Jesosy indray, atsangany Jesosy indray. Zay fa zao tompoko, aika zany eto an'le Marka 7:1-5 dia misy endrika fahafatesana. Satria voalazany eo hoe nisy lehilahy anankiray maty inona izy? Maty tanana. Zany hoe tsy ny vatany rehetra tompoko no maty, fa apahany amin'ny vatany no maty. Zay ny zavatra niseho tamin'ity lehilahy ty, apahany amin'ny vatana no maty, ny tanany zany. Ka rehefa maty ny apahany amin'ny vatany dia tsy afaka miaina ara-dalàna ilay lehilahy. Fa rehefa tonga teo Jesosy, zay le hoe Jesosy ny fananganana ny maty sy fiainana. Novelomy Jesosy le apahany maty teo amin'ny tenany. Mahafinaritra zany. Ary afatra aike zany le hoe Jesosy ny fananganana ny maty sy fiainana, tsy hoe mamelona an'le olona efa maty tanteraka, le manontolo. Tsy le hoe olona maty manontolo efa mahazatra antsika no velomy Jesosy indray, fa aike zany zay maty eo amin'ny fiainantsika, mety tsika ne mety velona, ny tenanao mety mivelona, fa misy parti ozy izy ny filazana azy, misy ampahany eo aminao na eo amin'ny fiainanao maty, dia tsy miaina ara-dalàna ianao. De azadiny fa Jesosy no fananganana ny maty sy fiainana. Io zany ohatra ray io, novelomy Jesosy lay apahany maty teo amin'ny fiainan'ity lehilahy ty, teo amin'ny tenan'ity lehilahy ity. Mahafinaritra ary havana malala. Inona ny tianao tanteraka ao ambadika an'izany? Mba hanananao fiainana ara-dalàna sy mba hanananao fiainana be dia be, araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Amin'ny Jaona 9:9-10 dia ovaka itsika amin'ny tianantsika an'izay fanazavana izay. Jaona 9:5-7. Ary izao ny sitrapony izay naniraka, de ny tsy amelako isovery zay rehetra nomeny ahy, fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Jereo tsara, io mifamitinana io zany. Izao ny sitrapony izay naniraka ao Jesosy, ny sitrapon'Andriamanitra, dia ny tsy amelan'i Jesosy isovery. Zay mahatonga le hoe Jesosy mpiandry tsara e, izy ny vavahady, izy no fahazavana, ka tsy ho tavelo amin'ny maizina ianao, de izy ny fahazavana, izy ny mofinainy, ka mila mihinana an'le mofinainy ianao, fa tsy le mofo eto an-tany kanefa maty any ianao. Tsy amelan'i Jesosy izy very azafady, ny tsy amelan'i Jesosy izy very, zay ny sitrapon'Andriamanitra. Fa miaraka amin'izay sady fanampin'izay mifandray amin'ity loha hevitra antsika androany ity, izao Jesosy hanangana azy amin'ny andro farany. Ka na dia maty aza zany le olona, dia tsy amelan'i Jesosy ho very ny olona iny, na dia maty aza, de inona ny ataony? Hatsangany indray amin'ny andro farany. Zay zany le hoe Jesosy ny fananganana ny maty sy fiainana. Ny amin'ny tinana azy naminadinao le Jaona 5:20 le hoe azagaga fa avy ny andro zay andrenesan'ny olona rehetra any am-pasina ny feony, de hivoaka izy ka hitsangana. Ny maty dia andreny feon'i Jesosy de ho velona indray. De manamafy an'ilay tokisandiny vakitsika tamin'le farany teo, ny ondron'i Jesosy
mahalala ny feony zay jonona toko fafolo ny andininy fa 7 ny ondroko jesosy miain'ny feoko ary zao malala azy ary izy manaraka aika zany na ny maty azy de miainy ny feon'i jesosy ondriny jesosy maty le ondriny jesosy de miainy mahen'ny feon'i jesosy rehefa ho avy jesosy de mahen'ny feon'i jesosy io ondriny maty io de itsangana io fa isika zay mbola velona kosa tompoko mila miaino koa tsika zay koa zay le afatra mila miaino feon'i jesosy tsika tsika zay velona mbola tsy maty akehitriny de mila miaino ny feon'i jesosy ihany ko tsika ka ho anisan'ny ondriny jesosy kristy ka tsy ho very isika araka ny sitrapon'Andriamanitra mazava ny afatra tiany kapitaina androany indaoko fa voarainao ny manandrify anao zay tokony ho ataonao izay andrasan'i jesosy aminao dia ny mihaino ny feony de ny mbola velona isika mianakavy ndao hitana mba afaka ary zany afatra sarobidy zany mba hisy fiantraikany eo amin'ny fiainantsika iaraka ivavakantsika azy rahaina izay ny an-danitro misaotra noho ny famonjena zay ataonao aminay satria afaka mahazo antoka ny amin'ny fiainana izahay na dia natratra ny olona rehetra aza ny fahafatesana na dia miatra amin'ny olona rehetra aza ny fahafatesana vokatry ny fahotana dia mahazo antoka izay ny fiainana amin'ny alalan'i jesosy satria jesosy no fananganana ny maty sy fiainana jesosy dia afaka manome fiainana jesosy dia afaka mamelona indray tompo ampio izay mba hitoky amin'i jesosy kristy ka hiaino ny feon'i jesosy satria na dia reo maty aza ka anisan'ny ondriny jesosy dia handreny feony de ho velona hitsangana indray izy iray ka izahay amin'izao fahavelomana izao ihany koa ampio izay mba hiaino ny feon'i jesosy kristy amin'ny anaran'i jesosy no hanonana mivavaka amen de makasitraka tamin'ny faharetanao mino fa tsy namono antoka anao nanaraka ny fandarantsika androany mbola hitoy ny dinidinikytsika amin'ny fotoana manaraka makasitraka ny pasteur repartino fanera makasitraka ny teknisianina ary mirahasoantsika mianakavy mbola ho tafaona finaritra indray amin'ny manaraka veloma tompoko